Fa lafo ny politika izay ihany fa ndraiky amin'ny resaka fandriam-pahalemana kosa nefa ny fisian'ny trafikanam-barotra sy midika avy hatrany ho fisian'ny fikasana anao fanonganam-panjakana. Io kosa nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena raha nany hevitra izy manoloana ny fisian'ny fisavana tranona manam-boninahitra iray ity manam-boninahitra ity izay voalaza fa tafiditra amin'izay trafikanam-basy izay fanazavana ihany koa no tateriny Ravaka Randriamanalina eo amin'ny sarin'ny Christian Rakotomanga. Ny fisavana ny tranona manam-voninahitra tafiditra tao anatin'ny fanadihadiana mahakasika ilay raharaha trafikanam-basy tany Tomasina dia tsy voatery hisy fifandraisany amin'ny fikasana nongam-panjakana hoy ny fanamarian'ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotomanga Dominique Jean Olivier androany. Mahavariana zany eto amin'ny firenena ity rehefa misy raharaha mahakasika ny arabina dia tsy maintsy fanonganam-panjakana. Mampalahelo fa lasa ohatrany areti-tsaina izy ny farany. Raha tadiko izay perquisition misy izay dia toy ny fanadihadiana na trafikanam-basy tao amin'isy ranantsambony Tomasina izay araky ny fanadihadiana rehefa nizoina dia misy olona ahihahina mifiditra ao anatin'ny trafikanam-basy. Ny trafikanam-basy dia tsy voatery ifandray amin'ny fanonganam-panjakana satria mety misy basy hafa azon'olona ampiasaina amin'izany fa ohatrany miaingana be tsika mampifaray zava maromaro na vitsivitsy izay indray mety tsy fandray dia indray zany le tetritsika ihany eto amin'ity firenena ity mamosavy antsika dia lasa mifankataho tetritsika. Ireo miaramila gadra politika kosa dia fantatra fa nafindra eny amin'ny fonjana Tamora talohany 4 jona teo araka ny fangatana nataon'ny fianakavian'ireo gadra politika ireo. Dia nangataka tamin'ny filohan'ny repoblika araka fangatana niavany gadra politika miaramila fahalalavady manko hoe gadra nonogara politika satria miaramila amiko tsy manao politika. Dia hoe nangataka hoe noho fangatana fianakaviana dia fangatana Andriamanitra Voaloha afindra ao an-tanimora izay gadra mbola amin'ny farany miaramila satria lasa niaraka amin'ny Jolay. Ny kely io ary efa tanteraka talohan'ny 9 Jona. Momba hoe famoahana azy indray resaka politika zany sy resaka raharam-piasarana ka amiko ny miaramila dia tsy manao politika dia apetraka amin'ny politika manao politika sy tonga amin'ny lafiny politika sy ny fitsarana. Mahakasika ny fivahinanana tanterahany ty ministry tany Chine tamin'ny faran'ny volana Jona ka hatramin'ny fiandohany ty volana Jolay ty teo dia nanamafy ny ministra fa tanjona amin'izany ny ametrahany fampitokisana amin'ny firenena hafa misy ny fiarahamiasana amin'ny lafiny fampitaovana zany na fampiovanana ihany koa. Marina moa fa andray anjara amin'ny matso tanterahana any Paris mandritra ny fetim-pirenena frantsay sy fanamarina ny fahazatoana ny ady lehibe voalohany tafika malagasy ka ny ministra fiarovam-pirenena no hitarika ny delegasiona malagasy ho amin'izany.